Tonga soa teo mifandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Androany sika dia anadiady ny momba ilay teniny Andriamatoa-panina sy tenin-drandrianasolon'ny haiko izay niteraka resabe ny amin'ny hoe ny karana dia malagasy, ny sinoa dia malagasy, ary mbola niteraka resabe ihany koa zany a ilay feo mandeha ny amin'ny hoe hirotsaka au président de la république ny teratany karana Akbar Ali izay mpanefoefo amin'ny vola euro, izany hoe milliardaire en euro eto Afrika, ary mitondra ny anarana hoe malagasy. Tsara marihana fa amin'izao fotoana izao dia tena atezerana no hitanao eran'io zany, indrindrandrindra eto amin'ny réseaux sociaux. Izany hoe raha vao misy teny kely zany mibolisatra izay tsy mahafaly ny sasany na manembatsembana ny tombontsoan'ny sasany dia miteraka atezerana sy ny karazana fanomezan-tsiny amin'ny endriny maro samihafa. Karana raha vao miresaka an'io zany vao misokatra an'io zany ny olona iray ao Madagasikara dia maro zany ny réaction atezerana izay setrin'izay. Inona ny antony? Manontany ny tsirairay zany ny tenako, satria izao no fotoana fandinihan-tena raha araky ny eritreritro zany. Tsy fotoana intsony zany izao ny hoe iza ny manana ny marina, iza ny manana ny diso. Samy tompon'andraikitra daholo isika malagasy rehetra tsy vaky volo amin'ny fahatongavan'ny tanitsika ohatran'izao. Tompon'andraikitra daholo ny izay rehetra mikasikasika an'io Madagasikara io, na ny atao hoe vahiny, na ny atao hoe karana, na ny atao hoe sinoa, na ny atao hoe vazaha, samy tompon'andraikitra daholo ny amin'ny faharavana sy ny fahapotehan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka raha iverina isika zany ny amin'ny hoe resaka karana izay miteraka foana zany savorovoro hatezerana raha vao miresaka an'ireo karazan'olona ireo. Fanontaniana mipetraka amin'ny fosin'ny saina tsy miankatra, jereo amin'ny fijery mahitsy, ireo karazan'olona ireo ve no hoe zato isan-jato na tonga ny Madagasikara ohatran'io, sa misy ihany koa zany responsabilité nao malagasy izay mitondra tena hoe malagasy, jereo amin'ny fosin'ny saina tsy miankatra izay zavatra rehetra izay. Tsy afa-miala izy amina circonstance maro ny amin'ny fahapotehan'ny Madagasikara, fa ny malagasy koa dia tsy afa milaza fa tsy tompon'andraikitra amin'ny zava-misy rehetra amin'izao fotoana izao, amin'ny akolafiny rehetra mihitsy
Inona ny mahatonga ny krizy miverimberina? Zava-doza anie io e. Zava-doza io krizy miverimberina io. Satria misy ny atezeram-bahoaka ao anatiny ao. Misy ny atao hoe insatisfaction, ny tsy fahafapo amin'ny zavatra rehetra izay misy. Mila zany isika mandinika amin'ny fotony. Inona ny mahatonga an'izao savorivory rehetra izao? Ary efa nambarako teto tamin'ny émission nataoko teto aloha izao fitranka-javatra rehetra izao, izao scénario misy izao. Fa rehefa tsy mahay mifanaraka isika samy malagasy dia ny vahiny ange no handray an'io ny farany e. Tadidio ry malagasy, ka efa manangasanga izy amin'izao fotoana zao, ary fotoana farany mo iaho ity fikaonan-doham-pirenena ity no ahazahoan'ny malagasy ny anjara masoandrony. Mbola tsy miteny aho hoe fahaleovan-tena zato isan-jato, fa ny anjara masoandrony. Satria na tiantsika na tsy tiantsika dia rapport de force aloha no mbola misy amin'izao fotoana izao. Mbola izay matanjaka ara-bola no manana ny teny farany. Mbola tsy afaka tsika. Zay aloha zany no azoko lazaina. Efa ny hoe afaka hiadivantsika zany dia ny hoe inona no mba anjara masoandro ato anatin'ny ty firenena iarahana manana ity, ty tanindrazana iombonana ity, izay ihany aloha no mbola takatry ny ataontsika ho malagasy, raha mbola hoe hainy malagasy koa raha ny miady an'izay. Satria zavatra système efa voavolan'ny mpanjanaka izao zavatra manjoa izao, ary ny azy dia tadidio fa tsy misy zavatra mandehandeha ho azy izany ny stratégiany, fa stratégie izay andehany amin'ny tombotsoany, ary tena naomby ny stratégiany hatramin'izay dia ny hoe fanabadoana ny vahoaka malagasy. Aoka tsapatsika izay zavatra rehetrarehetra izay. Fitopolo ka hatramin'ny valopolo isan-jaton'ny malagasy anie tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra, ary mbola maro ireo zaza tsy mandeha ny an-tsekoly. Amin'ny fomba ahoana moa no ahatakarany an'izany hoe inona marina moa ny zo fototra tokony ananany ao amin'ny elita sy ny manam-pahaizana ange, ny laklen'ny fandrosoana rehetra izay tokony hisy ao Madagasikara. Ka efa nilikiliketo zany isika, iza no responsable, ireo karana ireo ny responsable, ireo sinoa ireo, ireo vazaha ireo, ny tany mandroso. Zay zany no averimberintsika eto foana izany, hifanometsiny, ny fanongana, dia rehefa avy eo dia mandositra ny eo dia mandimbiny eo, dia nefa dia ny teo ihany ny teo.
dia ny ataony teo ihany no averiny izay madimby eo. Tokony mba hieritreritra amin'izay sika malagasy hoe 2026 anie zao. 2026 zao. Ary io concertation nationale io no fara fiavotana ny atao hoe malagasy. Satria efa manankasankana ny vahiny, efa niteneniko teto foana nge zany zavatra rehetrarehetra zany, ny amin'ny hoe ny vahiny ho tonga ny fahity any amin'ny Occident noho ireto karazana ady tsy mitsahatra, ny karazana krizy ekonomika, ny krizy nateraky ny coronavirus. Aiza izy nitady ny tany malemy andrenaka mpangady. Mbola ao Afrika sy Madagasikara ane no misy an'izay hoe tany malemy azo andrena mpangady izay. Ka dia hipetraka amin'ny tantara daholo nge ny zavatra rehetra zay ataonao mpitondra eo e. Horaketiny tantara io. Raha nivarotra tadi-drazana ianao horaketiny tantara io. Ka amiko aloha zany dia tsy ny fandehanantsika intsony andeha ifampitora-bato no vahaolana amin'izao fotoana zao. Matanjaka ane, matanjaka dia matanjaka ny firenena, matanjaka arak'izay anaran'izay. Io no tokony ho jerevantsika hoe ahoana ny fomba hiatrehana an'izy ireo. Satria jeu de poker ane no nisy hatramin'izay ary izy foana no nadresy. Échiquier politika no nampiasaina hatramin'izay, izy foana no nadresy. Satria sika tsy mbola nahay ny fanaraka. Inona no tokony ataontsika? Efa nitradradradraiko teto foana ny hoe resaka firaisan-kina ny samy malagasy. Fitambaran'ny samy malagasy, fitambarana izay mifampitsinjo. Nisy dikany izay vocabulaire izay. Fitambarana mba samy mahazo ny anjarany. Izay no ahafahantsika miala amin'izao fahatrana magitsikitsika izao. Aiza rentsika ry malagasy e. Raha mbola ilay toe-tsaina ifanjanajanaka aloha tsy tafavoaka tsony. Tsy tafavoaka tsony io. Fa inona ny zavatra iombonana mba samby mahazo ny anjarany, afaka hiatrika izany ny firenena mandroso. Satria ny stratégie nge efa naomby e. Efa naomby ny stratégie. Mifanentana amintsika malagasy ve izany hoe mifamonovono izany? Mifanentana ve amin'ny tempéramenttsika? Manontany ianao aho zany. Ianao zay mijery ahy zao. Mifanentana amin'ny toetrantsika malagasy ve izany hoe manapaka lohan'olona, maka voamason'olona? Mifanentana ve zany? Tia mifampitifitifitra eran'io. Ilay tsy mifampitsinjo mihitsy. Misy ny dia tena hoe anatin'ny fahatrana magitsokitsoka. Misy ny mpanefoefo izay manao tsinotsinona ny mpiara-monina aminy. Ny fahatezerana lavareny, ny teny tsy voafehy intsony any amin'ny réseaux sociaux.
mifanentana ve amintsika ve io fombafomba rehetrarehetra io. Inona ny ao ambadikin'io rehetrarehetra io dia ny hoe ny frustration. Ka raha vao ny frustration no hitondra ao amin'ny fiarahamonina iray dia tsisy zavatra hanjary ao. Nefa manana mbola te tovonana amin'ny alalan'ny halatra, amin'ny alalan'ny risoriso, amin'ny alalan'ny fanaovana karazana atsonjay amin'ireo vahoaka tsy mandady arina. Aiza resika toetra malagasy taiza zany. Mila mandiny tena zany isika rehetra ny amin'ny hoe sy ny fitoram-bato bêtement fotsiny izao ny resaka karana, fa isakay namela azy hanana ny maimy izy amin'ny ekonomitsika. Iza no mamela azy hanjakazaka eo amin'ny ekonomitsika? Isika malagasy ihany ake, amin'ny alalan'ny potomofo izay alaitsika aminy rehefa misy zavatra tiany ho azo. Ka mila mandiny tena koa ny karana. Raha ohatra ianao ka milaza fa izahay koa dia malagasy, dia asehoy ara izay maha-malagasy ianao zay. Asehoy ny hoe inona ny zavatra zany izay hoe proposenao zany ny amin'ny fampandrosoana ny malagasy, fa tsy ny hoe ny amin'ny fitsetsefana azy. Izany rehetrarehetra zany tokony hoe ho any amin'ny concertation nationale daholy, tokony ho ao koa izy, tokony ho ao daholy ny karazan'olona rehetrarehetra izany izay misehatra ao Madagasikara hanazava ny heviny hoe inona marina ny zavatra izay mba azony entina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, fa tsy hambotry any Madagasikara. Ka miodikodina eo sika mianakavy zany ny amin'ny hoe iza ny marina, iza ny diso, iza ny responsable. Gadraina izay afaka gadraina, tokony ho gadraina daholo izay nanao ny tsy mety aloha, fa tsy hoe karakarazan'olona vondrombondron'olona fotsiny no gadraina rehefa hita ny pirofo. Ka manoloana n'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny azoko ambara miodikodina ao ambadikin'io fahatrana io daholy ny mahatonga ny frustration rehetrarehetra, manipulable ny olombelona rehefa mahatra, rehefa tsy manana ny fitokisan-tenany, rehefa tsy manana ny filôzofia mitondra ny fiainany, rehefa tsy manana ny tanjona mazava hoe inona ny hitondrany ny fiainany, dia manipulable daholy. Tsisy afa-miala amin'izany. Aiza ny tiako atongavana eo amin'ny resaka rafitra. Ka rehefa mbola tsy miova ny rafitra tompoko lahy sy tompoko vavy, andeha hifamono eto isika mianakavy, satria rehefa avelanao eo ambony latabatra ny hena ka ianao miompy piso, inona zany no afaka ataonao zany androany tontolo andro ianao zany andeha hilaza fa hitady piso tsara fanahy, andeha hitady piso mahay miaina, mba tsy hihinana ny hena eo ambony latabatra, tsy hangalatra ny trondro, hanofana piso
izay sy mihinana n'izany zavatra rehetrarehetra izany tsy mangalatra sa hoe inona izany ny rafitra apetrakinao, disiplinina apetrakinao, dia ny hoe rehefa miompy piso ianao zany dia ataovy any anaty frigo, afeno any anaty frigo zany ny hena sy ny trondro mba tsy ho afaka hangalariny, satria dia tena resa-jasana iny zava-misy amin'izao fotoana zao resa-jasa, fifampitoram-bato, tsy mijery mihitsy hoe inona ny tena olana amin'ny fototra amin'ity firenena ity. Raha fa mbola hoditsika fanina zany io resaka fahatrana io, rehefa mbola hoditsika fanina, satria rehefa maheno zany le karazan'olona rehetra hoe miresaka momba ny hoe inona no fampandrosoana ny firenena, tena visy dia visy atao hoe presque tsy misy ny miresaka ny hoe ahoana ny fomba ampiakarana ny farim-piainan'ny vahoaka, ny besoins fondamentaux izay efa miverimberiko eto foana, fa ny olombelona izay mbola sahirana amin'ny zavatra hoaniny tompoko tsy afaka hieritreritra zavatra goavana izany, fa izay ahitany vola na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny fomba ahitany vola, dia tsy maintsy izy mandeha mitady mi-combler an'izay besoin fondamentaux an'izay. Ka iresaka inetsika, iresaka rafitra, iresaka olona, iresaka karana, iresaka vazaha, iresaka sinoa, iresaka foko, iresaka fédéralista, iresaka centrista, rehefa mbola tsy combler izay hoe farim-piainan'ny vahoaka izay dia iodikodina eo ny antsika mameno paosy zay tonga eo, dia avy eo mandositra aty ampitan'ny ranomasina gadraina, dia miditra koa ny manaraka dia mameno paosy. Zay ake zany ny zavatra mbola misy, inona no ambadika izay rehetrarehetra izay, satria mbola mitaitaina ny amin'ny hoaviny eo amin'ny resaka materialy. Aiza moa zany tsy atakaratsika zavatra ohatran'izany mbola mitaitaina ny hoaviny taranany ara-materialy, dia sitrany ahay aloha mba manangona miliara mba handeha hananany taranany ho avy mamirapiratra araky ny eritreriny, nefa hatramin'izao aloha dia mbola fifanenjena sy figadrana sy fitsoahana izay nge no mbola misy hatramin'izao amin'izay rehetra hoe ny eritreritra ny ameno paosy. Inona zany tokony ataontsika malagasy amin'io concertation nationale io dia tokony ho resahana isan'ambaratongany, ho discutena isan'ambaratongany ny problema rehetra amin'ny secteur rehetrarehetra misy ao Madagasikara, ary tsy miala teo mihitsy raha tsy mahita vavy-olana ho raisina amin'ny secteur rehetrarehetra izay misy ao Madagasikara. Ary tokony asiana karazana fepetra ho an'izay filohan'ny repoblika tonga eo, tsy hoe anao zay tiany atao akory izay tonga rehetra eo, fa asiana fepetra. Ohatra fotsiny zany omeko anareo ny amin'ny hoe misy délai omena, ataontsika hoe mena 2 ans zany izay lany eo, hanarenany zany anio besoin fondamentaux anio malagasy io. Raha fa tsy mahavita an'izay izy dia miala anatin'ny 2 ans, tokony ampidirina ao amin'ny lalàna mihitsy izany zavatra izany. Dinihana ao amin'ny concertation nationale. Rehefa tsy vitany mandritra ny 2 ans zany nomena azy ny
resaka fahasalamam-bahoaka, ny accès amin'ny resaka fahasalamana ho an'ny malagasy rehetra tsy vaky volo, ny fampianarana rehefa tsy vitany anatin'ny 2 ans mampianatra ny malagasy rehetra tsy vaky volo, rehefa tsy vitany ao anatin'ny 2 ans ny problème de logement, rehefa tsy vitany anatin'ny 2 ans ny problème ny jiro sy rano, ny eau potable, rehefa tsy vitany anatin'ny 2 ans ny fananana asa, de miala io président de la république io, izay ny solution hitako. Sationany ao anatin'ny solution zay tompoko, sationany izay hoe mety hanova zavatra betsaka, satria ity hoe mahazo manao zay tiany atao ty zany, zay tonga eo de mahita excuse fa tsy vita ao anatin'ny izao taona nge izao zavatra rehetrarehetra izao de mitohy ny filibana, mitohy ny fangalarana, sationany zay teneniko zay izay hoe ferana ao anatin'ny 2 ans zany ny hoe fampiakarany ny vidim-piainan'ny malagasy, ny fari-piainana moa zany. Rehefa tsy mahavitan'izay izy dia miala. Jerevana koa hoe inona ny farim-pananany talohan'ny hiditra teo ary inona ny farim-pananany izy niala teo. Normalement aloha zany hoe président de la république zany tsy tokony hoe de hoe ahantra fadiran'ovana zany, à condition que ekeko zany izay hoe mba aja mamboninahitra ny président de la république zay, raha ohatra izy ka tena hoe navita zany an'izay hoe nametraka ny vahoaka ho priorité, napiakatra ny fari-piainan'ny vahoaka izay. Tsy misy olona nge de tena hoe anara-maso hoe de aiza moa zany ny farim-pananan'ny président de la république amin'izao fotoana zao. Maro dia maro nge ny hoe président navita, nanangana, nanarina ny taniny izay hoe sy de préoccupation ny vahoaka intsony fa raisiny ny vahoaka ohatran'ny reharehany aza ny hoe manana président de la république olona matanjaka, olona izay zany atao hoe lehilahy mahery ao amin'ny taniny, izay hoe mba hirehirehany any amin'ny tany rehetra izay andehanany, hoe zahay manana président de la république lehilahy mahery. Fa hatramin'izay nge tsika tsy nanana an'izany, tsy nanana an'izany fa de le président de la république ho ivazaha de ny mampiditra paosy, de nefa ne rehefa avy eo ilay vazaha ihany nanaovana ho ivazaha ihany nge no maka ny arenanao taminao io. Aiza re tsika malagasy aiza ka ny fahatongavan-tsainantsika malagasy rehetra izany aza miditra intsony amin'ny hoe mifanambany zany, aza miditra intsony fa efa disika lany daty zany, efa ny hoe inona no ataotsika mba samy ho tafavoaka isika malagasy rehetra, na avy any avaratra na avy any atsimo na avy any atsinanana na avy any andrefana, inona no ataotsika mba ahafahantsika misitraka ny arenantsika rehetra, ahafahantsika mifampitatana, miatrika ny firenena matanjaka. Izay ngamba no hitako hoe micorrespondre amin'ny tempéramenttsika malagasy, satria io ange misy zavatra hoe micorrespondre amin'ny fomba ny tany iray,
ny politika alefa ao, misy zavatra micorrespondre amin'ny tempérament, fa tsy hoe akory hoe aletika fotsiny ao zany ao amin'ny atmosferan'ny malagasy ny toe-tsaina ty Amerique du Nord. Misy zavatra betsaka mety aty mampandroso azy, ary betsaka ihany koa nefany ny zavatra izay toe-tsaina misy lesoka izay hoe tsy tokony ampidirina any amin'ny tantsika. Mazava amintsika rehetrarehetra kampa ny tiako ampara amin'ny zavatra ohatran'izany. Ny criminalité, ny fifamonovonoana, toe-tsaina malagasy ve zany? Ianao ihany dia afaka mamaly an'izay. Aka fotoana zao zany amin'izao fotoana izao ifampidiniantsika rehetrarehetra. Ianao karana izay milaza fa ianao koa de malagasy, ento ara zany izay maha-malagasy ianao zay. Inona ary zany ny anjara birikinao izay hoentinao hampandroso any Madagasikara, ampiasao amin'izay ny talentanao rehefa malagasy ianao zany. Talentanao fandraharahana hampandroso any Madagasikara, hanome asa ny vahoaka malagasy, fa tsy entina hanaovana monopole sy hanaovana ny fitsitsefana ny samy ao Madagasikara. Ianao malagasy zany dia efa mba tsy njovy zany ny amin'ny hoe inona kay no fifandraisana nataoko tamin'reto karazan'olona reto. Ianao izay hoe nitaterakena foana tamin'ireo karazan'olona ireo, efa eritrereto amin'izay zany. Fa izay nge ny tambiny fanjakazakana izay apetrany eo ianao ilaina ndray potomofo, ianao nitaterakena, ianao niaraka ny tsikombakomba taminy. Tsy zavatra azoazo foana zany fa tsy maintsy misy takalony. Eritrereto ry malagasy. Ary ianao mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, za tsy miteny hoe zato isan-jato dia mety ny ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Nefa anatin'ny 9 volana tsy afaka hoe inona ny de hoe évaluation goavana apetrako aminy anatin'ny 9 volana raha par rapport amin'ny olona nitondra teo nandritry ny 9 taona. Sy ny sisa. Isika malagasy rehetra izany no mila mijery an'izay karazan-javatra rehetra izay, inona no tsy hiverimberenan'ny krizy intsony ao Madagasikara. Eto amin'ny fo madio, amin'ny fo sy ny saina tsy miankatra, fa satria raha vao anao diagnostika aretina iray ianao ka diso ny diagnostika anao, dia diso ihany koa ny traitement, ary mety hitondra hatrany amin'ny fahafatesan'ny olona iray ny fanaovanao ny diagnostika diso. Tsisy hafan'izay ny raharam-pirenena rehefa mandeha any amin'ny faux problème ianao, mandeha any amin'ny diagnostika tsy mety, dia manaraka an'izay ihany koa ny traitement. Dia toy izay sy toy izay no azoko natolotra ho antsika izany momba ny raharam-pirenena ankehitriny. Tsakotsakoy raha hitanao fa misy zavatra azonao raisina dia raiso, raha hitanao fa zavatra tsy mitombina dia mananjo tanteraka ianao ny tsy hiaino ahy. Izay no azoko natolotra. Rehefa tsy mety aminao dia ario, fa aza ny tenako no ariana. Veloma tompoko.